Ravana malala, fifaliana lehibe ho antsika ny manana ny Abigaila izay hanolotra vavaka fisaorana ho an'Andriamanitra. Ny amin'ny zavatra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ary indrindra angataka izy mba ho fenoina, ho feno ny fanahin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Soratra Masina. Ho tahian'Andriamanitra anie ianao amin'izany antom-bavaka izany. Maro ny olona no somary tsy dia mihevitra loatra ny mahazava-dehibe an'izany hoe ho feno ny fanahy masina izany. Fa ianao kosa tena ny Andriamanitsika any an-danitra ny hamaly an'izany vavaka izany satria miandry an'izany izy. Izy efa nilaza hoe izay rehetra mangataka no mahazo. Andao hivavaka isika. Andriamanitra Rainay any an-danitra, ho voninahitry ny anaranao irery ihany ny fiainan'ity havanay izay mangataka vavaka ity, Abigaila, izay maniry indrindra raha mba hiompo aminy izahay rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao, ny hanolotra fisaorana sy fankasitrahana anao. Notahianao manokana izy ary tonga izy izany ankehitriny mba haneho izany fisaorana izany. Andriamanitra, izany indrindra ny torohevitra avy amin'ny teninao masina, ny amin'ny hoe mba tsy hisy ho adino ny fitahianao rehetra fa hisaotra anao amin'izany toe-javatra izany. Eny na dia amin'ny zavatra sarotra aza, amin'ny zavatra rehetra dia tokony hisaotra anao. Ka dia misaotra anao izahay noho izay nataonao tamin'ny Abigaila. Matoky izay Andriamanitra fa avy aminao izany fanirian'ny fo, fanirian'ny fony te hankasitraka sy hanandratra avo ny anaranao izany. Kanefa tsy izany ihany. Maniry izy ny mba ho tanteraka aminy izay voasoratra ao amin'ny Efesianina 5:5-20 hoe aoka ho fenoina ny fanahy. Maniry izy ny mba omenao fatra feno ny fanahy masina. Andriamanitra, fantatray fa tena izany indrindra ny fanirianao ihany koa ho azy, ka dia hanampy azy hanaisotra izay rehetra mety ho sakana tsy hahatonga azy ho feno ny fanahiny ianao, fa mba ho tanteraka eo amin'ny fiainany tokoa ny hoe ny fenoina ny fanahy izy. Ary dia mba ho isan'ireo izay tena zanakao, satria izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fantatray fa amin'ny alalan'izany fanahinao izay mameno azy izany no hahatonga azy ahafahany miteny hoe tsy izy intsony no velona fa Kristy mihitsy no velona ao anatiny. Ka dia mba ho tena zava-misy sy marina eo amin'ny fiainan'ny Abigailany izany zavatra iriny sy tonom-bavaka tononona izany. Anao irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen.